manolotra ny arahaba tompoko. Ny any an-dranomasina no hanomboantsika ny fiarahana. Misy ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alon-drano vaventy amin'ny morontsiraka atsimo ary ny manakaiky ny Kapitambora. Entanina mpiandrika amin'ireo faritra ireo mba hanaraka tsakany sy andava ny toromarika omeny ny manam-pahefana iny fotony mba hisorohana ny loza mety iseho satria ahery ny ranomasina andrivotra ihany koa etsakilan'izay. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety dia iverina angasika makany amin'ny faran'ny herinandro noho ny fisian'ny varatra azy. Arak'izany misy fidina misongadina be ny maripana ho antsika eto amin'ny faritra anatiny sy ny morontsiraka atsinanana. Entanina ny rehetra mba hiomana indrindra moa ireo izay marefo mikasika ny fiovan'ny maripana. Andrivotra ihany koa saika manerana ny Madagasikara fa mahakasika ny any amin'ny faritra atsimo manokana noho ny hamafin'ny rivotra dia ahina ny mety hisiana trangana tiomena indrindra moa manodidina ny faritra be vovoka. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Hitoetra ny zavona aty amin'ny faritra atsinanana sy mangoro andrahoana mety arahana orana malefaka ny manodidina ny vatovavy fitovinany atsimo atsinanana taolanaro ary any akora ivohibe sy manodidina ny be fotaka. Andrahoana ny voamaraina fa vinavinaina isava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny faritra anatiny sy ny ilany andrefa ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra kosa dia tombanana andrahoana vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Ny vinan'ny toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia mitoy ihany ny orana aty amin'ny faritra vatovavy fitovinany atsimo atsinanana taolanaro be fotaka iakoro ivohibe ary mety hitatra hatrany amin'ny manodidina ny Fianarantsoa. Iverina andrahoana kosa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny aty amin'ny manodidina ny Samborano torak'izay ihany koa ny Atsinanana mangoro ny afovoantany iray manontolo ary mihazo ny ilany andrefana. Andrahoana vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro any amin'ny faritra sisa rehetra. Raha ny vinan'ny maripana indray dia mananky hatrany amin'ny 5-30 na 9-30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any Mahajanga torak'izay ihany koa ny any Morombe sy ny manodidina ny distrikany Manja. 9 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ho antsika eto amin'ny Atitany ary 17 ka hatramin'ny 19 degré ny morontsiraka atsinanana. Raha ny sabotsy kosa indray araka ny lazaiko teny am-piandohana dia iverina hazovana ny tsikony varatra aza eto amintsika. Arak'izany miandrandra orana ny aty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo ny aloatra mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia dia andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fatombanana iverina andrahoana ny amin'ny fiafaran'ny tolakandro any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia mananky hatrany amin'ny 5-30 degré hatrany aty amin'ny faritra Boeny 4-30 degré any Sofia sy Menabe. Misongadina be kosa ny fidinan'ny maripana ho antsika eto amin'ny faritra anatiny sy morontsiraka atsinanana manodidina amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré ary 17 ka hatramin'ny 20 degré ny morontsiraka atsinanana. Raha ny vinany toetry ny andro ny alahady no hamaranantsika azy dia mitoetra hatrany aloha ny orana efa mahazatra aty amin'ny morontsiraka atsinanany nosy ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy aloatra mangoro ary mipaka hatrany amin'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia kosa dia mandrahoana na manjombona amin'ny ankapobeny mety arahana herikerika manify na orana malefaka mihitsy eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa vinavinaina iverina andrahoana amin'ny alina na ny fiafaran'ny tolakandro any amin'ny faritra Bongolava Melaky ary Menabe. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe, Betsiboka, Boeny ary Sofia. Tsy dia misy fiovana kosa ny maripana ho an'ny faritra anatiny sy morontsiraka atsinanana dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny Atitany ary 17 ka hatramin'ny 14 degré hatrany ho an'ny morontsiraka atsinanana. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.